Faly miarabatsika manaraka ny pejy. Voaloha teny aloha de misaotra antsika rehetra satria misy mpanaraka maromaro efa nahazo 100K zany tsika. De miondroka mpanajana amin'ny fahalasana Ray Masina Papa François sy ny fahalasana ny Masoivo ny ambassadeur Madagasikara ny France. Miondroka mpanajana satria tsika malagasy manana fahendrena zay manaja ny razana zay. Andro vitsivitsy isa no isaina de ho tonga lay fiaonambeny COI ranomasimbe indiana atao zay atao eto Antananarivo Madagasikara am 24. Ka tsy voandrano Madagasikara nandray azy io. Nandray an'izany fiaonambe zany fa tamin'ny 1991 de efa nandray tsika tamin'ny 2005. Zao tsika mandray amin'ny 2025. Ny aho de averiko foana raha mbola afaka mitaonatsika madio fo na iza ny hitondra eto amin'ty Madagasikara ty, ny tenako de ataoko le izy zay fandraisan'ny sasany azy ihany tsy maninona fa anao tantara kely aho de rehefa tsy haino lehibe de aleo reo ankizy mbola mianatra no ampitana le tantara satria tsika misy terme zay fa nilo miampita de ny atsika koa ny tantara tena izy no ampitaina zany de ina daholo le tantara. Iza daholo reo filoha frantsay efa teto Madagasikara, miisa 5 izy reo de nisy amin'izy reo niverina indroa teto Madagasikara. De tao ny filoha frantsay Charles de Gaulle tamin'ny 1953 de efa nandalo teto Charles de Gaulle namangy ny rova atsika, rova Manjakamiadana, mitsidika tena izy. De niverina ny Charles de Gaulle tamin'ny 1958 izay nanao le antsoina hoe discours fondateur teo Mahamasina izay nanambarana amin'ny fomba ofisialy ny fiverenan'ny Madagasikara amin'ny fahaleovatena. De iresaka amin'ny ankizy ao le ankizy mpianatra reo, izy rakizy ny filoha tam'izany de ny filoha hajaina Philbert Tsiranana ny miaraka tamin'ny teo tam'izay de teo Mahamasina nanaovana ny discours zay antsoina hoe discours fondateur zay namerenana amin'ny Madagasikara ny fahaleovatena. Nandeha ny fotoana nandeha ny taona nisy filoham-pirenena nandray tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 1981 ny filoha malagasy de tsy iza zany fa ny filoha hajaina Didier Ratsiraka tany France tany Élysée io. De rehefa tonga ny 1990 de tonga teto ny filoha François Mitterrand tonga teto Madagasikara satria natao teto tam'izany andro zany ny antsoina hoe francophonie, sommet de la francophonie. De tonga teto ny filoha François Mitterrand, izy rakizy no filoham-pirenena tamin'izany 1990 zany raha tadidinareo rakizy. De ny filoha hajaina Didier Ratsiraka. Efa roa zay ny filoha frantsay tonga teto Madagasikara. Tohizako ihany rakizy ny tantara satria taty aorindrina de nisy filoham-pirenena frantsay tonga ndray taty Madagasikara. Anao inona taty le filoham-pirenena frantsay tamin'ny 2004 zany rakizy ah. De raha tadiditsika famatiam-bola frantsay no nanaovana ny lalan'ny nosy be zay nafinaritra teo aloha fa lasa simba izy amizao. De famatiam-bola frantsay moa zany tamin'ny alalana FD de tonga teto ny filoha Jacques Chirac nitokana an'io nosy be rehetra io. Nafinaritra tam'izany ny sarira mbola misy manana tahirin-tsary tsika. De rehefa aveo izy de taiza de niara-ny sakafo tamin'ny filoham-pirenena tam'izany andro zany teny Ambotsirotra. Zay vo nitodi-doha nahazo ny France, la France. Izy rakizy no mpitondra tam'izany fotoana zany de ny filoha hajaina Marc Ravalomanana. Tsy mbola vitan'izay fa niverina ny filoha frantsay Jacques Chirac tamin'ny 2005
zay mitodi-doa avy hatrany tany mahajanga satria misy zavatra nitokanana vitandreo firenena frantsay tany tsena zay sy diso. De avy eo niverina taty satria tam'izay 2005 zany araka ny teneny 91 nandray COI tsika, 2005 tsika nandray COI, 2025 tsika handray COI. De alohany anaovana an'izay COI fivorian'ny COI taty Antananarivo de tany Majunga aloha ny firoa hajaina Marc Ravalomanana sy ny firoa hajaina Jacques Chirac. Niverina indroa zany Jacques Chirac de niverina indroa teto De Gaulle. Izy raiky izy ny filoha tamin'ny 4 de ny filoha hajaina Marc Ravalomanana. Nandeha ny andro de nandeha ny fotoana. De tsika moa zany mpikambana mavitrika amin'ny francophonie. De tonga ny 2016 de tonga taty Madagascar ny filoha François Hollande. François Hollande tamin'ny 2016 zay nanatrika sy niatrika ny fivoriam-be ny francophonie. Fivoriam-be fahaenina amby folo angamba zay sy diso. De izy rakizy satria za fa miresaka amreo akizy terminal reo sy ny 3e amizao fotoana zao fa tsy miresaka amreo fanatika tsony. Ireo manao écoute sélective sy hainro fa tsy ny olona tiany henoana. De ny filoha hajaina Hery Rajaonarimampianina no nandray ny francophonie tam'izany fotoana zany ary tonga teto ny président frantsay François Hollande. 2025 sika rakizy volana aprily na mois d'avril rapitso zany de handray filoham-pirenena frantsay hafandray Madagasikara dia ny filoha Emmanuel Macron zay hanao visite d'etat izy rapitso eny amin'ny lapan'ny andafy-avaratra lapan'ny prime ministre moa fitenenana azy io zay raisiny filoham-pirenena malagasy am'izao fotoana zao. De am 24 no atao eto Madagasikara ny fivoriam-beny firenena zay mpikambana ty amin'ny vondrona ny ranomasimbe indianina ny COI. De izy rakizy ny filohantsika am'izao fotoana zao de ny filoha hajaina Andry Rajoelina no handray azy. Dimy zany ny filoha frantsay tonga teto. Aiza zany diplomatie tsika, inona ny zavatra niazo, inona ny accord vita, inona ny tombotsoan'ny Madagasikara amin'ny fandalovan'ireo filoham-pirenena frantsay reo, inona ny tombotsoa ho azo am'le fandalovan'le anankiray rapitso. Aiza zany diplomatie malagasy, move mba afaka mametraka an'izay diplomatie zay tsika sady anao i monsieur fotsiny. De zay no iangaviana ny rehetra ndao mba irahina raha tsy tafala amin'ny frantsay isika. Indao mba utakina ny anjara tsika amaha nanjanahany atsika teto satria raha tadidiko ny kabarin'ny François Mitterrand irery ihany no niala tsiny tamin'ny tragédie 1947. I François Mitterrand nasa kabary pahabe maso miala tsiny tamin'ny tragédie 1947 teto Madagasikara. De manome courage ny olona handray ny Emmanuel Macron rapitso mba hahasahy hitaky ny tokony hotakina araka ny fanteneniko teo. De mba takio ny famafana ny trosatsika, fafana faobe zany izy rehetra ny fafana. Takio ny fahazahoana moramora ny visa makany France sy la Réunion sy ireo pays sasany. Takio ny azahoany zanaka malagasy bourse moramora makany la France satria izy rery moa zany no fantako aloha hatreto no raisiny rapitso andafy-avaratra. De mba takina ny fanamoramorana ny fodian'ireo razany malagasy mody ety atanin-drazana. De takio hoe mba vola be no arotsaky ny agence française pour le développement fa tsy volavola kely fotsiny. De takina ny mobilité tsika amin'ny espace francophone zany na resaka fianarana io na resaka asa sy ny sisa. De mba jery eo ny hahasoan'ireo diaspora malagasy izay ny isa efa any amin'ny 4 alina sy 1 hetsy
mipetraka any Frantsa, de misy eo amin'ny 7 arivo sy ray alina mipetraka ao La Réunion mba atao zany ny traitement hampiadana azy ireo sy ny sisa mbola maro moa ny tsy voatanisa fa za koa moa no handidy an'izan'izy eo fa matoa filoham-pirenena matoa mpitondra fanjakana de mahafantatra ny tokony takina am'ireo frantsay ireo. De zay ny hafatra zay ny tantara rakizy satria ny olon-dehibe fa tsy te hiheno tsony, de ny ankizy zany no mba hitantarana an'izay fa nisy filoham-pirenena 5 frantsay tonga teto, de Charles de Gaulle, de izy no manaraka François Mitterrand, de izy no nanaraka Jacques Chirac, de François Hollande, de Emmanuel Macron, zay ho tonga rapitso sy afakapitso 24 avril 2025 eto Madagasikara, ka de mirary atsika ijery tsara, ny hainy tsara, tsy tonga de efa manakina fa mba ndao sika mianatra ny antsoina hoe écoute équitable fa sy écoute sélective. Raha mba misy olona miteny, mba misy olona mamela belatra, misy olona mba manazava, mba misy olona mitantara ny tantara tena izy, de aoka mba henona fa tsy tonga de soatsika ny zavatra rehetra. Ka de makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy, ny amo zany de faranako amty kabary ny ray aman-dreny zay hajaina foana ty ny any direct ataoko atomboko amle izy de faranako amle izy. Makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy. Abiavy ny sasy amin'ny amatorana anareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrampina amin'ny tamy malagasy dia fitaka entina animba ny zoto voninahitry ny firenena na eto toerana na eo maso.